Dia faly miara-bantsika rehetra zany amin'ny alalan'ity vidéo ity. Dia nanao vidéo mihitsy kony hanazavako aminareo an'ilay tetikasa. Dia maharitra hatramin'ny farany fa ho hazavaiko amin'ny hatsipiriany. Voalohany mety manana fanontaniana manitikitika ianareo momba ilay projet. Mety hoe hoy zareo hoe fa maninona ary izay tsy tonga dia omena vola handevasana entana dia izay fa maninona nanao entreprise. Dia mety mipetraka ao aminareo koa ny hoe fa inona tokoa izany ny tombotsoa azo raha manao entreprise. Dia entreprise manao inona moa izany no atao? Dia avy eo koa hoe mandeha ve izany? Ohatrinona ny mety hoe vola miasa amin'izany? Inona aby koa ireo dingana tokony atao raha hanao an'izany? Dia izany fanontaniana manitikitika rehetrarehetra izany dia izay no valiako. Dia ianareo koa afaka mbola manoratra amin'ny commentaire dia ataontsika vidéo manaraka. Dia valiantsika tsara izany ireo fanontanian'ireo hoe fa maninona izaho kony no nangana entreprise? Dia ny antony voalohany izany dia ny adidiko hamaly hamatoa anao amin'ny fianakaviana. Dia mila mamita ny adidiko aho izany dia tsy hangataka ahy kony fa mila manao entreprise aho kony ny entreprise manome vola dia iny vola iny izany no iasako. Faharoa mila asa fivelomana isika rehetrarehetra mila vola, na i Papa na i Mama na i Tina na i Rova na i Miray na i Lidia. Dia ny fahatelo dia ireo taranaka-tsika nirindreo dia mila mandova, tsy hoe mandova fanahana fotsiny ireo fa mila koa ireo mandova fahaiza-manao sy toetra tsara avy amintsika. Dia ao izany Rindra, Riafitra, Ramanamby, Ranjara, Joanina, Giovanna, Adriana, Kristina, Marina, Jonathan, Sergio, Ariana, Luciano, Lucia, Stevie sy ny princesse mbola ho avy sy izay mbola ho avy manaraka. Ireo izany aloha no ataontsika hoe zafikely ara-dalàna dia ireo mila mandova araka izay teneniko izay hoe mandova tsy hoe resaka fanahana fotsiny fa ny fahaiza-manao sy ny toetra tsara avy amintsika. Dia ny fahaefatra dia tsika mila vola hanaovana fasana. Efa miantatra ny ray aman-dreny dia mila omanina izany. Ny fahasambatan-be koa efa tsentsina dia mila mitsotaka isika. Dia any herinany koa tsika mila mamadika dia mila vola izany tsika dia izay no antony hananganantsika entreprise. Dia lazaiko aminareo manaraka izao ny hoe inona ny tombotsoa amin'ny resaka entreprise fa tsy hoe ilay fomba fiasantsika hatramin'izay izany. Ny tombotsoa voalohany aloha dia manampy ny fanjakantsika sy ny commune amin'ny resaka fandoavana hetra ara-dalàna. Aiza moa izany ny fanjakana no hoe ahita vola hampandrosoana Madagasikara na ny commune raha tsy avy amin'ny hetra alohantsika ara-dalàna. Dia manampy amin'izay hitanareo hoe misy ny atao hoe fifaninanana tsy ara-dalàna raha ohatra hoe tsy entreprise ara-dalàna izany no ataonao na société. Dia ny faharoa dia ny fisitrahana resaka famatsiam-bola sy tetikasa na avy amin'ny fanjakana io izany na avy amin'ny privé. Raha vao tsy entreprise dia tsy afaka ny hisitraka an'izany mihitsiny. Sarotra be ny mindram-bola, sarotra be ny hoe mamaly an'ireny hoe misy tetikasa ireny dia hoe handray anjara amin'ireny raha vao tsy entreprise. Fahatelo dia ny tombotsoa na ho an'ny mpiasa na ho antsika mpitantana ao anatin'ilay orinasa amin'ny resaka CNAPS sy OST. Ohatra amin'izany izao ohatra hoe resaka volan-jaza, iny moa zavatra kely iny fa izany hoe misy dikany ihany iny volan-jaza iny. Dia eo koa ny resaka ohatra hoe atsaka-karama rehefa hoe bevoka dia ny antsasany ny orinasa mandoa dia ny antsasany ny CNAPS mandoa. Dia ny resaka retraite ny herinandro ny fisotroan-dronono. Dia izay ny amin'ny CNAPS. Dia ny OST dia arak'izay hoe resaka fitsaboana izany dia ny OST no maneho-maimam-poana. Izay no tombom-barotra ny tombony hanaovana entreprise. Dia manarak'izay koa raha ohatra te hivelatra ianao dia entreprise no mora mivelatra. Na fivelarana eo an-toerana izany na fivelarana aty ivelany. Izay ny tombotsoa amin'ny resaka hoe entreprise. Inona izany no zavatra ataon'ilay entreprise hatangatsika? Fa Jesoa Kristy moa izany no ataontsika. Dia ny activité dia resaka fivarotana vary sy menaka. Io moa izany efa mahazatra antsika hatramin'izay. Dia trano fandraisam-bahiny, bed and breakfast,
Dia mazava ho azy fa misy pizzeria zany resaka fisakafoanana dia ohatr'izay koa ny any Antsapandrano auberge dia misakafo rehefa mandray vahiny dia manome sakafo. Dia hisy fitaterana ataontsika dia fitaterana Antsapandrano Ambatolampy Antsapandrano dia Antsapandrano Tsinjorivo. Mbola hisy vidéo manaraka moa zany manazava ny détail fa ny tiako tena fotsiny zany dia hoe ny activité an'ity entreprise ity dia resaka fivarotana PPN, resaka fandraisana tranom-bahiny, fandraisana vahiny dia resaka sakafo dia resaka fitaterana. Dia ny fitiavako amin'ny sary io hitantsika io zany hoe ao Antananarivo zany misy bed and breakfast dia misy restaurant kely, pizzeria dia misy fivarotana PPN. Dia aty Antsapandrano dia mitovy amin'izay ihany fa miampy resaka transport 4x4 zany. Efa vitako ny business plan fa amin'ny vidéo manaraka. Dia fandahina manaraka zany dia hoe mety mandeha ve zany ohatriny na vola miasa amin'izany. Dia voalohany aloha zany mila infrastructure, mila toerana, mila trano, mila fitaovana. Ny faharoa dia mila vola mihodina amin'ny voalohany. Dia ny fahatelo, ity zava-dehibe ity fahatelo ity dia ity ny vidéo manaraka zany sady fampianarana anareo dia mila fahalalana, mila fahaizana, mila toetra tsara. Mila miaraka aloha satria raha ohatra ianao mahay be mahay manao zavatra be nefa ny toetranao ratsy amin'ny fandraisana client dia mazava ho azy fa tsy andeha ny zavatra. Averiko zany voalohany mila tsika resaka trano, toerana, fitaovana. Dia mila tsika vola mihodina handefasana anazy dia ny fahatelo tsika mila fahaizana, fahalalana dia mila toetra tsara. Dia izay tsika vao afaka ny hoe hahatratra ny tanjona hanana vokatra tsara hoe tsy mahatantoka hahazo tombom-barotra. Inona indrindra ary zany ny dingana ataontsika amin'izany? Voalohany aloha zany dia ampandrenesanareo ry madamo Masirakelsi hoe ilaina amin'izay ny trano fa raha fahatarany septembre 2023. Dia ny faharoa amin'izany mila vakiany tiana, vakiany rova, vakiany miray tsara, misy resaka fiche de poste izay ao anatin'ilay projet. Dia hoe inona daholo ny responsabilité anao, inona no andraikitra ny asa ataonao zany dia mila jerena amin'ny atsipiriany ireny. Ohatra zany izao hoe raha ohatra resaka hoe gérant zany ilay postenao dia mila ianao zany mandefa reporting aty aminahy. Dia mahay manao internet ve ianao, mahay mail ve ianao dia ireny zany jerena amin'ny atsipiriany. Izay ny atao hoe fiche de poste. Ny fahatelo ataonareo dia angony daholo dia tehirizy tsara ilay entana sy fitaovana efa misy ao ohatra hoe mozana, mety efa manana afo pizza ve, mety hoe mozana kely fandanjana sakafo efa misy ve, latabatra, seza, vilia sy ny sisa izay ilaintsika rehetrarehetra. Ohatra rehefa tiana manana ilay fiara menamena iny dia ohatra hoe aza miditra intsony ohatra fa efa hoe manana an'izay transport mankany Tsinjorivo izay. Dia ny fahaefatra moa zany dia izay tsy ampy dia na trosaina na angatahana amin'ny Charline na amin'ny Sendra. Dia ny fahadimy dia atomboka amin'izay ny publicité rehefa vonona daholo zany ny entana dia atao ny publicité, atao marketing. Tsy hoe rehefa nomboka nahazo alana avy amin'ny fanjakana vao atao ny publicité satria vao manomboka ilay carte registre commercial iny dia efa manomboka ny hetra, manomboka ny tobim-pikatrohana. Fa alohan'ny fahazona an'iny dia efa mandeha zany ny resaka hoe publicité rehetrarehetra. Dia avy eo amin'izay hatsangana ilay orinasa, efatra andro ao ny fananganana an'ilay orinasa. Dia ny DBN mianatsara vola dia registre commercial zany no tokony ho azo. Dia misy zany moa ny resaka NIF dia misy ny resaka STAT. Dia avy eo dia manomboka. Izay angambany fa amin'ny manaraka indray ny zavatra tena zava-dehibe dia ny fanontanianareo aloha zany hoe inona daholo no hanetikitika anareo dia amin'izay no valiako. Dia zay fa dia mirary soa daholo dia amin'ny manaraka indray. Veloma.